Antenimeram-pirenena solombavambahoaka 20 nampiditrosa 13 miliara ariary. Délestazy nijanona ho kobaka ambavy ireo fampanantenana. Volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara, endrika fanjanahana amin'ny fomba moderna. Manatitra ny araba tombo-kilasy tongovavy tonga sy indray tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Amparanjana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika mifandraiky amin'ny fifidianana. Mikatsakatrany izay mety ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ny antoko-panohitra. Mety isy ny tolo-dalàna iray tambarany mpanohitra entina indrindra anatsarana ny lalam-pifidianana. Ho an'ny antoko-tsika Madagasikara dia teboka maromaro no tokony hokitiana ao anatin'ny lalam-pifidianana. Ho an'ny HVM dia tokony hakapoka ho iray ireo lalàna heverin'ny mpanohitra hatsara ny zotra-pifidianana fa tsy konokonono ny mpitondra samy irery. Mitatitra izay vaovao izay Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Tahiriny Aina. Saika ilay lalàna 24 tsipika aotraotra valo avokoa no takin'ireo antoko politika asiana fanatsarana mba ananana rindram-pifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Ho an'ny antoko-tika Madagasikara dia teboka maro no tokony hokitiana sy ampiana akaisan'ireny ny momba ny famerana ny vola ampiasaina. Averiko fa hatramin'ny fanoratana lalàna vaovao tokony atao. Satria hoy ateo hoe misy zavatra notany saiko teo, misy zavatra tsy voaresaka tamin'ny lalàna efa misy ange. Ohatra hoe zany resaka pré-campagne zany ange tsy mbola nisy lalàna feany zany. Kanefa misy miantso zany amin'izao fotoana izao. Hoe ndao resahana, ndao anaovana lalàna, ndao fehezina, ndao ifanarahana. Ny resaka famatsim-bola ny antoko politika sy ny fampielezan-kevitra. Efa misy ny rafitra napetraka sy fomba fiasa napetraka ao amin'izany. Fa mbola ny traikefananantsika dia mbola hita hoe mbola misy ny tokony ho hatsaraina ao anatiny. Ivelan'ilay lalàna fehizoro 2024 ohatraohatra valo. Fa ny akamaroan'ny resaka mipoitra lohatra eto dia amendement amin'io lalàna fehizoro. Fa isika mahalala fa tsy vitan'izay fotsiny ihany ilay izy. Fa raha ny efa niantsoana hatramin'izay dia ny afahana manangona izay mety ho sosokevitra rehetra, afahana manana andian-dalàna mihitsy raha izay no ilazantsika azy. Ho an'ny antoko HVM indray dia iveriny afa tokony iray feon'ny mpanohitra ka hanolotra lalàna iray iraisana izay iverina fa anatsara ny rindram-pifidianana. Tokony famorin'ireo hoe inona ny azontsika ho atao fanatsarana an'izany rehetra zany ka iraisan'ny be sy ny maro. Fa tsy hoe io raha fanjakana satria mety manana député maromaro izy dia hoe tiano izy dia efa nanao zahay. Kinina zany tsy fokorontanana ihany no hita anatin'izany. Ny fomba anatanterahana io lalàna ekeny rehetra io no ampilamina aorian'ny fifidianana ho hiatrany fanazavana. Tokony hijery lavitra ireo solombavambahoaka mialohan'ny anampahana ity tolo-dalàna atolotry ny mpanohatra io. Raha ny fandaminana azy dia ekeny rehetrarehetra izy dia ny maro anisa mihitsy ary tokony hitondro azy eo amin'ny Assemblée nationale. Amin'izay ilay izy tsy lasa resaka hoe ho lavina na tsy ho lavina fa maromaritra iraisana dia ampanarahana an'izay satria tsy hoetiny ny arabe io, tsy hoetiny anakorontanana io fa ao anatin'ny sehitry ny olom-boafidy ary izay ny ara-dalàna eto amintsika nitondrana azy ka tsy resaka ntsony hoe zahay maro anisa dia andahany hevitra le vitsy anisy ato. Araka ny fantatra dia tena nivon'ny antenimieram-pirenena dia misy tolo-dalàna 3 farafahakeliny miodikodina ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna ka ilay lalàna 24 tsipika aotraotra valo io avokoa no iodikodina andresaka amin'izao fotoana izao. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany. Teboka 10 farafahakeliny no takiany fiarahamonim-pirenena anatsarana ny rindram-pifidianana. Natolotra izy ireo any filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Io tolo-kevitra io tanjona amin'izany eo ny firaisamonim-pirenena ny ananana firenena vanina aorian'ireo fifidianana ho atao eto Madagasikara. Asin'Andriamalala, Tahiriny Aina. Mitaky ny anovanana ny lalam-pifidianana ny fiarahamonim-pirenena. Nanao be midina tena nivon'ny antenimieram-pirenena izy ireo androany nanolotra fehin-kevitra izay iverin'izy ireo afa anatsara ny rindram-pifidianana. Ary tokony halalaka zany ny fanahian-kevitra ara-politika momba an'izay tetikasa sy programme izay amin'ny ahafahan'ireo mpitarika ara-politika manentana ny malagasy mba samy handray anjara
ankalalahana sy amina safidy voahevitra tsara mandritra ny fifidianana dia tokony atao malalaka zany mazava ho azy ny fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy. Ny faharoa manarakaraka zay ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy indrindra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia eritreretinay hoe tokony atao lava kokoa zany fa tsy ilay 30 andro izay voafaritry ny lalàna amin'izao fotoana izao fa omena 90 andro ireo mpilatsaka mba ahafahany maneho ny hevitra ary ahafahany mitsidika an'ireo toerana maro isan-karazany manazava amin'ireo vahoaka malagasy ny programanasany sy ny fomba hitantanany an'ny firenena raha tany tika izy no voafidy ao anatin'izay filoham-pirenena izay. Ny fahatelo dia ny fanatsarana ny resaka vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra mandritra ny fifidianana afaka niresanay teo tokony atao izay ampangararana io ary izay ahafahana mitsirika n'izay fangararahany vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana ataon'ireo antoko politika sy ireo mpilatsaka hofidiana izay ary izay dia tokony homena fahefana feno zany ilay komisiona izay efa napetrakitsika na vao miera efa napetrakitsika hikarakara sy anara-maso an'izay fampiasam-bola mandritra ny fifidianana izay fa tsy ohatran'ilay fisiny amin'izao fotoana izao zany tsy tena afaka mandray fanapa-kevitra na mandray sazy izy rehefa misy tsy manaraka ilay voasoratra ao anatin'ny lalàna ohatrany hoe reny fanokafana kaonty reny fametrahana ny mpitam-bola reny zany isan'ny fanapa-kevitra tsara nefa indrisy zany rehefa misy tsy fanarahan-dalàna miatra amin'ilay izy dia tsy misy tena sazy mifanaraka amin'izay tsy fandarahana-dalàna izay tsy afaka mampiatra fanasaziana ilay komisiona napetratsika. Anisan'ny resy lahatra ny amin'ny tokony tsy ampiasana ireo famatsim-bola avy any ivelany ho an'ireo kandida ihany koa ireto firaisamoam-pirenena ireto. Dia mazava ho azy isan'ny sosokevitra ny fanatsarana ny lalàna ny fandavana ny fampiasam-bola ny avy any ivelany na ilay toko hoe financement étranger zany mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra. Reo singa anankiroa ireo moa zany dia mba entina anakahana n'ilay hoe fifanarahana amin'ny vatana amin'izay mety tontolo ara-ekônomika ka hamatotra ny firenentsika sy ilay mpitondra voafidy rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana izy. Voarain'ny filohan'ny antenimera-pirenena androany isosikevitry ny fiarahamonim-pirenena io ka andrasana izay mety andinihan'ny parlemanta azy. Raha tsy aivina dia nisy ny vavam-boaka Laurent-Tsiraka ihany koa dia manana tolo-dalàna anatsarana izay azotra fifidianana izay ka teboka 10 no narosiny mba hiantohana fifidianana madio. Hatreto zany dia samy ombom-peo ny amin'ny tokony anatsarana ny lalam-pifidianana na ny antoko politika na ny firaisamoam-pirenena. Hatramin'ny androany dia mbola miziriziry tsy mety mamoaka ny datim-pifidianana ofisialy ny mpitondra fanjakana. Manoloan'izany dia maro ireo miroro-saina ka miteraka hevitra maro isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina. Nilaza ny fiarahamonim-pirenena fa tsy misy afa-tsy ny famoahan'ny fanjakana fohy be ny datim-pifidianana ofisialy ihany no ahafana misoroka io fikorotanan-tsainy ny vahoaka io. Asin'Andria Malala, Taiziny Aina. Tsy mitsahatra manery ny mpitondra fanjakana hamoaka farak'izay aingana ny datim-pifidianana izay teren'ny lalam-panorenana atao amin'ity taona ity ny fiarahamonim-pirenena. Mahatsapa izy ireo fa miteraka savorovoro ara-piarahamonina ny tsy famoahan'ny mpitondra ity daty ity. Hatramin'izao tsika miteny izao sy ny hitantsika amin'ny ainao manjery ihany koa ireo mpitondra fanjakana rehetrarehetra dia manome toky zany fa hisy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ity. Dia mitoy amin'ilay resaka daty nitenentsika teo nefa ny hoe azadiny fa ny mandahan'ireo maire koa dia tapitra amin'ny volana janoary amin'ny 7 janoary izy raha tsy diso dikan'izay tokony efa ho fantatra ihany koa mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana be ny tanàna sy ireo mpanolo-tsaina. Dia iny no hoe mifandray foana amin'ilay teo aloha zany hoe eo no anentanantsika ny tompona andraikitra zany hoe esory ilay ahiahy ny olona rehetrarehetra dia avoaka ilay daty dia amin'izay ny tsirairay efa samy mandray ny andraikitra fanandrifana azy mahakasika an'izay fifidianana izay. Tsy azo ditsita fa tapitra amin'ity taona ity ihany koa ny fitaom-piasan'ireo be ny tanàna amperinasa amin'izao fotoana izao. Mitaky ny amoahana ny datim-pifidianana izay ho be ny tanàna sy mpanolo-tsaina manerana ary Madagasikara ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy ny ainy fa namafisana hatrany ny fanairana anisan'ny anton'ilay nanaovana ny hetsika tany amin'ny CENI izay hoe efa isaorana ny CENI namoaka ny daty amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa satria tapitra ihany koa ny mandahan'ireo be ny tanàna dia tokony efa avoaka ny CENI koa satria mivoalaza ny lalàna antsika amin'izao dia tsy maintsy ny CENI hatrany manome an'ilay volavolana daty dia rehefa avy eo ny décret amin'izay no manino misy ohatra ny hoe mandraikitra tanteraka an'ilay daty apetraky ny CENI.
ratsaivina dia ny 7 novambra ho avy izao no tokony anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany raha ny hevitry ny seni saingy mbola mipetraka ho sakana goavana amin'ny fanatanterahana na tsy ny fifidianana ny fanjakana voibe. Ny fiarahamonim-pirenena ihany koa dia nanipika fa tokony atao lalàna mihitsy ny famoahana ny datim-pifidianana mba hisorohana ny savorovoron-tsaina tahaka izao. Manana lalàna faratapo ny Madagasikara ka tokony ajana izay voasoratra ao ho ny solombavambahoaka Joasy Eleonora. Ny ankoatra izay dia fandikan-dalàna indrindra fa izany tetezamita izany ho ihany ity solombavambahoaka ity. Germaine Mejanary, Manu Randriamalala. Fifidianana no voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana rehefa tapitra ny fotoam-pitondrana ny filoham-pirenena. Tsy tokony isy adevitra ankoatra ny fanatsarana lalam-pifidianana. Azahoana fifidianana madio sy ekendrehetra hoy ny solombavambahoaka Joasy Eleonora. Ny ankoatra izay dia fandikana lalàna velona indrindra fa ny fikasana iroso amin'ny tetezamita izany ho hiatrany ity député ity. Inona zany no tokony atao? Maromaro ny zavatra tokony atao. Ka ny fiaverako manokana na hoela na hoaingana dia tsy maintsy hiatrika fifidianana ihany. Ny zavatra iaraha miaiky sy iaraha mahita ihany koa dia na ny lalàna mamaritra sy mifehy an'izany fifidianana zany amin'ankehitriny dia tokony asiana fanovana, tokony isy fanatsarana. Satria raha nifidy filoham-pirenena tokoa isika tamin'ny 2014 nifidy solombavambahoaka tamin'ny 2014 sy be ny tanàna ihany koa ary tamin'ny taona nanaraka moa dia nifidy loholona dia maro ireo fanakianana, maro ireo lesoka hita tamin'ny lalàna ny fifidianana. Tsy fantatra hoe oviana marina ny fetrany hoe atao hoe pré-campagne, izany hoe ilay mialoha ny fampelezan-kevitra. Eo ihany koa ny famatsim-bola, ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny fifidianana izay arahany maro miaiky hoe tokony ho asiana fetrany ihany. Eo ihany koa ny mikasika ny tompon'andraikitra voalohany manodidina fifidianana ny voamera maleo tena maleo tena ve ary ahoana ny fanaraha-maso ny zavatra miseho ao anatin'ny fanatanterahana izy ireo ny andraikiny, izany hoe maromaro ny fanatsarana ilaina na tsy ilazana an'izany fotsiny. Tsy raha teo koa amin'ity Madagasikara midadasika dia midadasika aty raha volana ve nanaovana fampelezan-kevitra ampy ve zany raha izay ve no mahatonga an'ireny fampiasam-bola anofana angidim-by, anofana fiaramanidina sy ny karazany maninona raha hitarina mba hampalalaka kokoa ny fivezivezena entina andresena lahatra ny mpifidy. Ankoatra ny fanolorana volavolan-dalàna dia andraikitry ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny fanabeazana ny olo-pirenena. Dia tsika mianakavy moa zany samy efa atao hoe tokony efa ho matotra anatin'izay demokrasia izay, tokony hahafantatra hoe aiza sy aiza ny andraikitry ny tsirairay amin'izay tandrify fanabeazana ny olo-pirenena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Andraikitry ny rehetra ny manabe ny vahoaka malagasy manoloana ny tokony fiatrena ny fifidianana indrindra fa ny fisoratana anarana ao anatin'ny lista. Tsy amaolana ny fikasana metraka tetezamita ho ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andriamorasata. Ny fifidianana no mila hifantohana mba ahafana manafitra ny firenena ho ny fanazavana. Efa leo tovoka ary entsaky ny fiainana misy ankehitriny ny vahoaka malagasy ka tsy tokony ovizanina amina resaka tetezamita. Tsy amaolana ny fikasana ametraka zany rafitra izany hoy ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Andriamorasata. Ny fifidianana no imasona azahoana malova ny fiainam-pirenena. Itsika ve dia tsy maintsy anao tetezamita foana rehefa misy crise eto Madagasikara. Zay le réflexe zay, zay le fahazaran'izay, zay mba tiako isainana kely amin'ny mpanao politika. Misy crise dia tetezamita zany. Tetezamita zany tsia fa mivaolana maika zany zao dia ny élection atao ara-dalàna mangarahara élection démocratique. Amin'ity taona ity mbola manam-potoantsika novana an'izay antsinandreo lalàndreo fa le hoe tetezamita zany nge efa zavatra hafa mihitsy zany. Ka zay mpanao politika miangavy ianareo mba tsy hanao tsienjery, mba tsy hanana réflexe fotsiny, hanana habitude fahazarana milaza hoe misy crise andao metra tetezamita. Oka mba hibanjina tsara no avy ty firenena ity tsika ka tsy hanao référence fa tsy ny constitution sy ny loi. Fifidianana no takin'ny vahoaka malagasy ary faritana lalam-pandrenana ho hiatrany ny fanazavany.
Mitaky fifambidiniana ho fanomalana ny fifidianana ny antoko malagasy miaramainga na ny MMM tsy manaiky ny sy ny teteza mita toy ny antoko politika lehibe ihany koa izy ireo araka ny ady hevitra no karakaran'izy ireo tany Ambatondrazaka. Ny Riandriana Arvondy, MBS Ambatondrazaka. Mitaky fifidianana madio sy mangarara ny antoko malagasy miaramainga nandritra ny ady hevitra karakarain'izy ireo tao amin'ny espace vahiny Ambatondrazaka ny farany herinandro lasa teo. Mba tongavana amin'izany hoy ny filoha nasionaly ny ity antoko ity Hajo Andrenanarivelo dia ilaina ny fifampidiniana. Ilaina ny fampidiniana, ilaina no mifanono satria ny fifidianana tsy amin'ny seny irery ihany, tsy amin'ny fanjakana irery ihany, fa tsika rehetrarehetra eto ny fifidianana, tsika rehetrarehetra ny tompony sy tompona andraikitra amin'izany dia tokony ilaina zany ny fampidiniana ao anatin'izay ary zay vahaolana hoentsika mandeha mangaly amina filaminana eto amin'ny firenena. Misy ilana izany teteza mita izany hoy ny antoko MMM fa ny fifidianana madio sy ekeny rehetra zao no tokony ho tanterahana amin'ity taona ity mba hialana amin'izao krizy manjony malagasy rehetra izao. Fa ny fifidianana ihany mamany olana ary fifidianana mamaha olana ho an'ny firenena satria zay no ilaina fa tsy fifidianana manan-korotana. Dikan'izay fa fifidianana ihany mamaha olana ho aminay zany tsy misy ilana an'izany teteza mity zany anoany. Fifidianana madio atrehana dia fifidianana eken'ny rehetra. Fa raha ohatra manao fifidianana tsy eken'ny rehetra fa mieritreritra nanao mpitolo nanao didiky fe lehibe dia tokony andraikitra izy amin'izay ho avy ny izy zatraseho amin'ity firenena ity. Fanjakazaka ny mpangalatra sy ny mpandroba firenena ny fitondrana teteza mita raha ny tantara nisy hatramin'izay nojerena. Saripady ny fidirana amin'izany ary vao maika tsy ampilamina ny firenena raha tsy mitandrina isika ho ny mpandalina tantara no sady akademisiana ary lala ranjatoery. Njava Andria Maefa, Mathieu Princy. Misy tsy milamina eto amin'ny firenena matomy famaofao tahaka izao ny tontolo politika eto amintsika ho ny mpanaraka raharam-pirenena no sady mpandalina tantara no akademisiana ary lala ranjatoery. Iaraha mahita aloha ny olana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena misy eto Madagasikara ho izy ary manaraka izay ihany koa ny fitsoka ny rivotra politika. Raha ny tantara no jerena, mety amaha izany olana izany ve ny firosona amin'ny fitondrana teteza mita sa hanampitrotraka indray. Matetika io teteza mita io dia hitrangana fanararotana, hitrangana fandrobana, hitrangana zavatra maro samihafa zay tsy voafeh ary tsy isika malagasy ihany no tafiditra ao anatin'izany fa tsy vitsy koa ny vahiny zay mirotsaka manararotra izany fivavahana eo amin'ny fiainan'ny firenena izany ka manao fandrobana amin'ny endriny samihafa. Tena misimitsy anie ny vahiny manararotra n'izany fivavahana izany dia rehefa tonga amin'ny filaminana iray ilay firenena dia lasa izy tsy hitany aleny avelany eo ny fananany satria efa nahazo be izy. Zany mahasaripady an'ilay fisinina teteza mita raha toka tsy voafela izy. Miantehatra loatra amin'ny fanampiana avy any ivelany ny fanjakana amin'ny fanantanterahina ny fifidianana ho ny fanazavana. Tokony efa niomanany amin'izany nefa isika raha tena manana ny fiandrianam-pirenena tokoa. Raha tena misy tokoa ny ilay fahavononana anao an'ilay fifidianana dia ho azo natao tsara ny nandamina ny hoe vao mitondra fanjakana mpitondra amin'izao fotoana izao dia ho nanokana lafibata atao amin'ny tahirim-bolam-panjakana hiatrehana ny fifidianana atao anatin'izay 5 taona latsaka kely izay dia ho tsy nanano sarotra mihitsy ny ahafahantsika manomana amin'ny pitoniana ilay fifidianana ary ampiseho no mahafirenena manana ny fiandrianana ny Madagasikara satria amin'izao fotoana izao nge zany dia izao milaza ny fanjakana hoe tsy misy vola anaovana an'ilay fifidianana ary dia tsy maintsy mbola andombaravara anaty zero dia io ny fepetra fa mipetraka dia manao izay hatanteraka an'izany ny fepetra izany amin'izao fotoana izao dia lasa enatra ihany no hoe vola avy any velany no anaovana an'ilay fifidianana.
eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany solombavam-bahoaka 20 amin'ireo raiky amin'ny 50 no nandany findramam-bola amin'ny tentina 5 tapitrisa dolara izay averiny malagasy atao anatin'ny 40 taona. Findramam-bola fisorohana ny loza voajanahary io nangatana fankatoavany anteny meram-pirenena io kanefa fanatsarana fotodrafitrasa efa misy no andaniana ny ampany amin'izany vola indra amina izany. Germaine Omenjanahary, Mano Randriamalala. Lantety tsy mba zaza na dia ny ampahavalon'ireo solombavam-bahoaka aza no tonga tety. Ny findramam-bola 5 tapitrisa dolara na 3.3 miliara ariary isorohana loza voajanahary. Nafanatanteraka ny ady-hevitra. Trosa isaky ny mihetsika fa aiza ny fiatraikany eny amin'ny vahoaka hoy ireo solombavam-bahoaka. Ka naninona moa zany hoe ny anakidika ny siny daholo fa tao tsy misy mahakasika anay atao vavivavy zay nandalovandreo siklonareo ankisesy izay sy miara-maina misy ny hatramo zao sy kafary. Ny zava zay izy le lapsiny ny anabavy député na Osipady. Nitaraina mafy izy zany mbola antaiko zany nangetaheta ngano ohatsy efa tondrana rikantonier. Dia kaka hoe zao tsisy tsony dia inanandray zany dina ny amanatra gety sambolo dia makaika zany hoe tsika teo le député aby sambolo raha ny vitesse tsy haiko tsony. Dia ohatriny seza hoe jiatanina nakaiky tsy fantako izy fa efa babiany narotsaka tany narotsaka rano tsy fantako. Beresema narotsaka sany comité international. Voatontonona ao anatin'ny antofindramam-bola ny fananganana fotodrafitrasa sekoly misa zato ny antefatany amin'ny mpitondra avetrany ny afatra ireo député. Io vola sy fanomezana io ve le zarazaraina ny faritra atsimo le avadika ho varikary sy le vary lazaina fa vamy filoham-pirenena. Ireo sekoly zato mbola tsy fantatra ireo sekoly tsy zato fotsiny moa zany mbola tsy fantatra ny toeranaovana azy hoe le olokolokoana dia lazaina fa sekoly manara-penitra tsy avy amin'ny fanjakana fa vola indramina avy any ivelany anaovana ny oeraoera. Solombavam-bahoaka 20 amin'ireo raiky amin'ny 50 amin'ny zato no tonga niatrika fivoriana ary nandany ity fampidirana trosa fanampiny ho an'ny firenena ity izay onerana ao anatiny 40 taona. Amin'ny ankapobeny zany ny solombavam-bahoaka rehetra manerana ny nosy dia tsy tafiditra zany nakamarony mazava ho azy satria eo amin'ny faritra enina anga manotafiditra ao anatiny io zany dia miteraka frustration amin'ireo solombavam-bahoaka zany satria raha mahalalasika dia saikany Madagasikara manontolo zany lalovany cyclone avokoa zany kanefa reo ihany zany nanaovana le fotodrafitrasa ao ihany koa zany fanontany solombavam-bahoaka hoe aiza amin'ireo faritra io zany nanaovana le sekoly zato sao le vola rehefa azo zay vola be tsy tokony foroana zay 40 taona ho averin'ny taranaka faramandimby zany hoe taranaka teraka androany zany 40 taona izy mbola mamerina ny vola io foana dia zany zay ahary zany manahirana solombavam-bahoaka dia malaina izy mivory satria tsy misy tombotsoa azo ny antenana rehefa tonga any amin'ny faritra ihany koa izy io dia nametra-panontaniana koa ny solombavam-bahoaka hoe ny lehibe fa ny gouverneur sy ny mpanatanteraka ny oeraoera amin'io rehefa tonga any fa ilay solombavam-bahoaka izay nandany lalàna tato zany ohatra ny tsisy considération zany ny zavatra misy ataon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy lalàna mamaritra ny solombavam-bahoaka tsy miatrika fivoriana saingy miariary izao fa goragora ny fampiarana izany fitsipoka izany ety amin'ny fahefana mpanao lalàna. Tsy misy ny fangararany eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ho ny administrateur civil de classe exceptionnelle Julien Driamorasata. Miompampana ny trosa saingy tsy ahitambokatra eo amin'ny fanovana ireo asa tany isaina amin'ny fitrosana. Germaine Omenjanahary, Mano Randriamalatrany. 7.3 sy 800 tapitrisa dolara na 7.70 amin'ny zato sy 4.4 miliara ariary mahery no vola notrosain'ny fanjakana malagasy ny taona 2024. Teo anelanela ny volana septambra sy ny volana desambra. 5 no isan'ireo fifanarana natao nazahoana ireo findramam-bola io ka isan'izany ny tetikasa ho an'ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny sehatry ny lalana na ny PPDR izay mitetina 100 tapitrisa dolara. Eo ihany koa ny tetikasa ho fandaniana sy fanadiovana ho an'ny tanànan-Antananarivo na ny PAA2 izay nazahoana vola 270 tapitrisa dolara mahery avy amin'ny Agence Française de Développement. Tsy hita taratra nefa ireo vola ireo hoy Andriamatoa Julien Andriamorasata satria raha mahita fa potika tsy nisy fanamboarana ny ankamaroan'ireo lalana manerana ny nosy ary loto sy korontana no iainana eto andrenivohitra. Tsara tsy ivona ihany fa
tamin'ny 2004 ange 2005 zany ange ny régime tamin'izany président Marc Ravalomanana nanao suppression na dette nanafoana ny trosatsika tetina 2,1 milliards 2 milliards 600 millions de dollars tamin'izany satria nanao le DSRP tsika DSRP zany document de stratégie pour la réduction de la pauvreté tamin'izany niatrehantsika ny crise ary tena nahazo financement tsika tao daholo ny projet getragetra nangarara tamin'izany fotoana zany dia aiza nefa zany toyny reny satria taux de croissance économique atsika raha niala teo président tamin'ny Ravalomanana za kosa aloha tsy maintsy miteny an'izay tamin'ny 2008 nge ka 8,1%. Taux de croissance économique zany mantsy zany indicateur maro defy anankiray amatarana ny taux de croissance économique taux de croissance na PIB zany hoe miaron-doha tsara ny toe-karena malagasy anisan'ny indicateur maromaro fa io ny tena zava-dehibe nandeha zany le DSRP naomby tsara matoa tamin'ny 2008 nanana zany taux de croissance 8% eo zany tsika tamin'izay fotoana zay ankehitriny tamin'ny 2021 nge ka négatif fa moins zany 21-22 zany moins 1,7% taux de croissance atsika ka le vola azo ty satria atram'izao le dette hitako le dette extérieure fotsiny resako mahatratra 5,544 millions de dollars ny trosatsika am'izao fotoana zao hitombo foana zany le trosatsika nefany aiza ary zany le développement économique et social ka mivakiko zao le izy de ohatran'ny 15 convention de prêt nefa atao le 100 millions mikasika lalana sy le mikasika ny instrumentanana Antananarivo ihany no volabe ihany le izy no hitako fa ny aminy tsy hitako za matahotra satria am'izao fotoana zao ange tokony jerena tsara amin'ny priorité za milaza aminareo fa zany agriculture zany zany secteur industrie zany zany tena secteur privé zany zany atao secteur moteur de développement zany secteur porteur zany ny sehatra mampandroso aingana ny firenena zany tsy fisina mangarahara no tena fotsitra mitondra ho amin'izao antsana misy ny firenena izao tsy nitrosa avy amin'ireo mpamaty sy ny mpampiasa vola avy any ivelany andry ny babeny malagasy fa eo ihany koa ireo trosa miavosa avy amin'ireo mpampiasa vola ato anatiny izay mitentina hatrany amin'ny 4 miliara ariary latsaka kely fanjakana ny orina tamina aitratra ny fitondrana Andry Rajoelina ho ny fandarana miara-manonja androany mandroso makany amin'ny fiemorana ny firenena malagasy indrindra nandritra ny fotoam-pitondrany hatramin'ny taona 2024 aprofo mitohaka amin'ny tenda fa tsy an'ireo mpitondra ny fitantanana ny firenena havitra solondrabe sy mbola havatsara raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra na ireo firenendehibe ny mbola antenaitsika na amin'ny 24 aza tsy androso mihitsy Madagasikara io nambaran'ny filoha ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2022 ny mpamatsy vola nefa no ny anteherany vao azo ny fitondrana raha tsy resaka fa tsy ny fanatanterahana ny IEM izay nivadika PEM tsy mbola nahita masandratra amin'izao ireo volan'indramina nefa tsy voafaritra mazava ny nampiasana azy kanefa ny malagasy iray manontolo no mibaby ny fanefana izany totongana trany nefa ny arikarena sy ny fahefa-mividin'ny malagasy tena resumentsika amin'ity tableau tsotra ity ny tableau hafantarina fa mahay mitatana mpitondra de ny larana nisy amin'ny Madagasikara arakaraka mitondra ny fandimby zany de mazava tsara 1975 ka hatramin'ny 2001 zany 5,7 ka hatramin'ny 2,2 rehefa natao ny fikajina ny toerana misy a Madagasikara tamin'ny andro Andriamatoa de larina fa 5,7 amin'ny firenena 7,7 izy Filoha Marc Ravalomanana teo anelanelan'ny 2,2 ka hatramin'ny 2,2 dia larina fa 3,20 amin'ny firenena 7,7 no misy any Madagasikara. Ngara Rajoelina ny tatana nandritra fotoana ny tetezamita 7,2 ka hatramin'ny 3,2 raika amin'ny 10,0 no larina nisy a Madagasikara amin'ny firenena 7,7. Ngara Rajoelina tamin'ny 4,2 7,2 tany amin'ny 4,10 amin'ny firenena 7,7 ary am'izao tenena tsika zao no misy a Madagasikara nanomboka tamin'ny 7,2 de fantatsika tsara fa anoaniny amin'ny 5,7 amin'ny firenena 7,7. Ny PIB, ny taux de pauvreté, ny pouvoir d'achat amin'ny alalan'ny PPA, ny IDH indice na développement humain reny rehetrarehetra rehefa atambatra no ahafahana manotsoakevitra anankiray fa mahantra le firenena. No resahan'ny fandarana toy ny mahazatra ny tokony sy ny fahavononan'ny mpitondra iroso amin'ny fifitianana
ny anehoana fangararana mba ho tena safidy-mbahoaka no ivoaka amin'ny valim-pifidianana fa tsy ny safidy voahodikodina. Aleo ihany ny janona ho zanatany raha ny zava-nisatra amin'izay 10 taona mahizina azona ny fahaleovantenjainjo ireny ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Fa disonkevitra kosa nefa ny filazan'izany ny mpandalina tantara no sady akademisiana ary lalaranjatoery. Isika malagasy ihany no tompona andraikitra amin'izay tsy fahombiazana misy eto amin'ny firenena hoy ny fanazavany. Fanadadiny eo amin'ny sariny Mathieu Princy. 13 taona nazahoana ny fahaleovanteny i Madagasikara. Tena maleo tena tokoa ve i Madagasikara ankehitriny. Mahalasa eritreritra ihany ho ny fanehoan-kevitra ny lazana izany satria raha ny zava-misy nandritra izay fotoana izay no jerena dia aleo ihany ny janona ho zanatany frantsay. Raha ny amiko manokana dia aleoko aloha ary zanatany frantsay tonga dia hoe io mijoro. Ankehitriny mantsy tsika tsitra izay fahaleovantena maty fa sarisary-pahaleovantena no misy. Dia raha ny hevitra manokana dia aleo ary hoe frantsay dia io frantsay no mijoro toy izay ilay ohatra izao. Raha amiko manokana zany dia mijanona zanatany frantsay ihany satria amin'iny ohatra hoe misy fivoarana kokoa zany raha oharina amin'izao hoe tsika nahazo indépendant malagasy zao. Ny frantsay zany ohatra ny hoe somary titena rehefa misy mamy ho anazy dia alaina iny dia rehefa tsy mety dia avelany ihany dia nefa tsika tokony raha ohatra zany tsika niaraka tafaraka tamin'ny foana hoe nitazonina zay tsy navelany dia mety handroso ihany koa manaraka anazy mantsy dia tsika zao avelany amin'izao ohatra zany zao dia tsy mety dia tsisy fandrosoana mihitsy. Hatreto isan'ireo firenena voasokajy mahantra indrindra manerana an'izao tontolo izao i Madagasikara. Mampanontany tena ny maro ny zava-misy hoe atoy izao ve ilay fahaleovantena nitoloman'ireo mahery fo ny firenena tamin'izany fotoana izany. Tsy izao zavatra misy iaina ny firenentsika izao mihitsy no antom-pitoloman'ireo razam-bentsika nitolona ao amin'izany famerenana ny fahaleovantena izany. Madagasikara mamiratra, Madagasikara manana ny toerana eo anivon'izao tontolo izao. Firenena jeren'ny olona miakatra, malagasy mandroso, miaina tsara araka ny tokony ho izy, izany nofinofindreo olona rehetra nitolona ao amin'ny ity tanindrazana ity. Fa diso-kevitra kosa ny andreo milaza fa ny fijanonana ho zanatany frantsay no tsara ho an'i Madagasikara ho hiatrany ity mpandalina tantara ity. Ny politika nitondrantsika malagasy ny firenena hatrany am-boalohany hanazahoana ny fahaleovantena mihitsy no fototry ny olana ho ny fanazavany. Na inona tsy fitezan-javatra, na inona mety ho fahombiazana hita dia izao tompona andraikitra feno isika malagasy amin'ny fomba nitondrana ny firenentsika. Reo mpitondra ny fandimby ve hitantsika hoe toa baikony avy any velany fotsiny. Safiditsika ny hoanaiky ho baikony. Misy tamin'ireo mpitondra ireo ve tena niezaka ny anao izay ampiarina ny fiainan'ny malagasy ka tsy nahomby tamin'izany. Tompona andraikitra koa isika malagasy teo amin'izany toe-javatra rehetrarehetra izany. Raha fehezina izany dia ny hoe ny fototry ny fahantrantsika, ny fototry izao toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika izao dia tomponantoka 100 isan-jato isika malagasy. Any fanomezan-danja ny fanabiazana sy ny fampianarana fototra ho an'ireo taranaka faramandimbo no mila atao vaindondra ra eto amintsika ahafahana manarina izany raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka fanjanana amin'ny fomba moderna ny tany malagasy no ambadika ilay volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola na ny loi sur l'investissement raha ny fanambarana nataon'ny CRAD OI sy ny sehatra ifoto ny fananantany na ny SIF ary koa ny collectif de la défense des terres malgaches na ny tany. Miteraka aiai sy fitantanana ho an'ny olom-pirenena maro ity volavolan-dalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara ity raha ny fanambarana hatrany. Onjalalana Ranaivo Manana andrirako malala no mitatitra izay vaovao izay. Fanomezana tombon-dahy no andreo vahiny ampiasa vola eto Madagasikara iray volavolan-dalàna momba amin'ny fampiasam-bola izay nolaniny solombavam-bahoaka Vitsianisa Omaly. Ity volavolan-dalàna ity dia nanome alalana ny vahiny mampiasa vola sy ny orinasa voasoratra eto Madagasikara fehezan'ny vahiny izany hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny manana mipetra-bola be indrindrao anofa ny tany mandritra ny 7 taona amin'ny alalan'ny bay amfiteotika na fanatany amin'ny fomba maharitra mitovy amin'ny fivarotana tany io fomba fiasa io kanefa raharany lalàna sady fady eo amin'ny kolontsaina malagasy ny mivarotra tany amin'ny vahiny. Ny fanekeny parlemanto io lalàna momba ny fampiasam-bola io dia midika famarotana ny tany malagasy tsy mitonona anarana dia atahorana anarana ny vahoaka malagasy amin'ny tany rehetra
kanefa nytany velaran-tany sombitany anana fanakaviana malagasy izay misy olona enina eo dia latsaky ny iray hektara monja ho sahirana mafy ny fianakaviana malagasy indrindra ireo tatsaha vao havita hiaro ny fananany sy amela ny tany ny olovainy taranany satria ny azo tombatra ny zavakendren'ny orinasa tsy miankina voalohany indrindra dia ny fanondranana vokatra ny ivelany izay tanjo ny mpampiasa vola ao anatin'ny sehatry ny fambolena lehibe indrindra fa tsy mifahavitantena na ny fandrindrana ra-tsakafo ny vahoaka malagasy ny fangoronana sy ny fanaovana ampimambany tany na ny accaparement des terres ataony vahiny izay kasainy volavolan-dalàna momba ny fampiseam-bola ankatoavan'ny lalàna dia fanjanahany tany vaovao tsy ataony herim-panjana tany tokana fa ataon'ireo orinasa vahiny maro rantsana ny fanapa-kevitra izay fanoraisin'ireo efa nisy safidy na horaisin'ireo vao andatsabato ho an'ny volavolan-dalàna io izany dia mazava misy safidy ny fampitomboana ny harem-pireneny mpampiasa vola tsy miankina izay hiteraka fitombon'ny fahantrana na fanafoanana ny tany ho an'ny malagasy izay eto amin'ny taniny ankoatr'izay io safidy io dia fanoloran-tenan'izy ireo lasa takalonain'ny orinasa vahiny maro rantsana amin'ny fanomezana azy fahafahana hanjanaka ny vakoka sy ny lovam-pirenena ara-tanin'ny Madagasikara izay andrava ny fahefan'ny fanjakana sy ny fiandrianam-pirenena raha tsy haivina dia isan'ireo tsy nandany ity volavolan-dalàna ity ireo solombam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara nandritra ny fampandehaniana azy omaly teny anivon'ny anteny medram-pirenena. Fanahoraka tamin'ny tambazotra an-tserasera tany Kiofahavoantso teny anivon'ny komissarian'ny polisy ao amin'ny tanàna iray any Frantsa Faniriso Ezinaivo izay mpisintona lakolosy ao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Vokatry ny fanehoan-kevitra manapotsipotsitra ny zava-misy eto Madagasikara ary ny tsy fitovoan-kevitra amin'ny fanjakana dia efa nitaona ny ity mpitsara ity no mialokaloka ny Frantsa. Efa nisy ihany koa ny fitoriana sy ny didy fampisamborana iraisam-pirenena natao azy. Raha ny loharanom-baovao dia efa avototra Faniriso fantatra ihany koa fa misy mpanao politika malagasy iray hafa no samborina hatramin'izao dia karazana midy aloha ny fahazom-baovao fa rahantsika akaiky ny toy ity raharaha ity. Fampiororona na intimidation no andraisan'ny filohan'ny anteny medram-pirenena ny zavananjo azy tamin'ny farany herinandro iny. Nilaza ny tenany fa fantany ilay olona niditra nitsokosoko tao an-tranony ka nangalatra ny findainy sy ny solosainy izay mirakitra ny fiainany manokany. Fanampanazavana tateriny Asin'Andriamalala Tahinena. Tsy nisalasala ny filohan'ny anteny medram-pirenena malagasy nilaza teo anatrehan'ny mpanao gazety fa fantany ny olona niditra nitsokosoko ka nangalatra ny solosaina sy ny findainy izay mirakitra ny fiainany manokana. Tsy sinema na sarymetsika hoy izy fa tena izy nitranga niseho ny sabotsiary na lasa teo atao an-tokantrano iny. Amiko aloha tsy ahaiahy fa fantatro ny mahavita zavatra sahala amin'ireny. Ny zavatra ambarako aminareo dia tsy hanome ny détail intsony aho satria efa hita ny détail efa nambara fa nisy le izy fa tsy sinema. Intimidation na fampirorona no andraisan'ity filohan'ny androm-panjakana ity ny zava-misy raha ny nambarany sainga tsy ampiamitra azy izany. Ny fijeriko azy dia ho fampirorona na ho fampatahorana kanefa ny tenako amin'ny mahatompona andraikitra ny androm-panjakana lehibe na androm-panjakana ahy olo-pirenena tompona andraikitra eo amin'ny adidy sy asa amin'ny firenena ny tenako dia tsy milefaka amin'izany fampirorona zany ny tenako. Mijoro mandrakariva amin'ny adidy sy ny andraikitra izay sahaniko izay nomeny sy olombavambahoaka fa atokisana dia mahafilohan'ny androm-panjakana ahy tanterahako hatramin'ny farany izany andraikitra izany ka na fingapingana na fampiororona na fampitahorana dia mijoro hatrany aho. Raha jerena izay fanambaran'ny Ramatoa Kristina Razanamasoa izay dia mifono hevi-dalina. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe inona ny tanjona nangalarana ireo fitaovana mirakitra ny fiainana manokana filohan'ny anteny medram-pirenena malagasy ity. Misy ifandraisany amin'ny raharaham-pirenena misaviritaka tato ato ve izany ary mifandray amin'ny raharaha fitsopaha-pitokisana ihany koa ve izany rehetra izany. Vavaon'ny sosialy tokony hametra-pialana ireo tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa JIRAMA rehefa tsy mahavaolana aleony tena mahay sy mahavita azy no handray orinasa io famonjany mpanjifa ho ny mpiaro ny tombontsoa ny mpanjifa ao anatin'ny Garduc Nzavandriamahefa sy Mathieu Parasy.
akoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro dia manampitrotraka mampangidy ny andavanandro mpiainan'ny malagasy ihany koa ny delestazy lavareny sy ny fatapahan'ny rano fisotro madio ankehitriny. Piarina maro no potika kanefa ny fakturan'ny jirama mitomboka sy midangana trany. Tsy misy fanajana ny zony mpanjifa mihitsy raha ny zavatra ataon'ny tompon'andraikitra ny jirama no jerena ho ny piaro ny tombontsoan'ny mpanjifa. Nahoana moa ny olona makana vola isam-bolana zay fitanga aloha tsy tenena tsony fa hoe tsy voaja tsony le zo amin'ny mpanjifa azy satria voalohany indrindra amin'le tapaka lava tsisy fampandranesana tsisy filazana hoe inona ny antony kanefa rehefa hitango le vola tsy misy fanazavana azo atao fa tonga dia tapaka raha ohatra ka sanatria misy mba tsy fahafahan'ny mpanjifa tsy mahatanteraka an'izay zay zany zavatra mampalahelo amin'izy ity hoe fangamo tsisy fifanajana izy ity tsisy zoso tombotsoan'le mpanjifa mihitsy hoe zany ho ajaina ao anatin'le fakanan'le santana. Tena tsy mahafiany asany ve ireo teknisianina miasa eo anivon'ny orinasa jirama sa ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity mihitsy no tsy manana politika mazava entiny amin'ny mahaliana ny filan'ny mpanjifa. Rehefa tsy hanao ny asanareo nareo dia milaza mazava handraisana ny andraikitra ahafahana miteny aminareo mazava koa hoe rehefa tsy hanao reto dia tsy ireo fa olona tena avita olona tena manao olona ho amin'ny tombotsoa amin'ny mpanjifa marina zay ny tena tediavinay amin'izao fotoana zao. Efa bolana tsy halan'ny filoha eo amin'ny fitondrana nijanona ho kobakambava aloha hatreto ilay velirano 400 mégawatt na mpanatenaina. Ataony hita tratraty amin'ny faran'ny fepitaom-piasany ilay hoe ho foana afaka enina hatramin'ny 9 volana ny delestazy izay nambara tamin'ny volana janoary ataona 2024 tany Andekaleka. Manana tahirin-tsolika manodidina ny 12 tapitrisa litatra mampiatra amin'ny 20 andro ny eto Antananarivo raha ny fanambarana nataon'ny OMS na ny ofisy misahana ny solika. Ary mbola mampiatra amin'ny 12 andro ihany koa ny tahirina lasantsy manodidina ny 3 tapitrisa litatra misy eto Antananarivo nanamafy ihany koa ny OMS fa mbola mampiatra amin'ny 30 andro ny tahirin-tsolika ao Antsirabe. Ampy amatsiana ireo mpanjifa ao anatin'ny 30 andro ihany koa ny tahirin-tsolika any Fianaratsoa ary mampiatra amin'ny 20 andro ny tahirina lasantsy any Antoerana. Tsy misy ina raha ka izany tsy fampiny solika eto amin'ny firenena raha ny tatitra nataon'ny OMS hatrany ary andrasana ny faran'ity volana May ity na ny fiando ho an'ny volana Jona ny fahatongavan'ny sambo hitondra ireo solika sy lasantsy vao nafarana. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany fampitsarana ady sy ahitambokany hatramin'izao no misy ao Soudan no ny fitohizan'ny fanafiana eo amin'ny tafika sy ny misily. Mitombo hatrany araka izany isan'ireo namoniainy sy maratra ary ny fasimbana any Antoerana hatramin'ny androany. Avitra Soldraibe, Andrira Kotomalala eo amin'ny sariny Euronews. Fanroan'izao nanatsaratra ny ady misy eo amin'ny tafika sy ny milisy Soudanais ao Khartoum ny vondrony raisam-pirenena. Ny alatsinainy teo ka hatramin'ny androany talata nefa dia mitohy ihany ny fiantsiana eo amin'ny rotonta. Mitohy ny fanafiana nabakabaka tao Khartoum. Antony fampitsarana ny ady ny fahafahana mampidra ireo sivily sy ny fanampiana maha-olona ao Soudan mba hanampiana ireo mizaka ny vokatry ny ady any Antoerana. Hatramin'ny nanombohan'ny ady ny 12 aprily lasa teo dia olona narivony nefa namoniainy tafiakatra napitrisany ireo nafindra toerana sy ny tsomponenana raha nitatitra ofisialy. Fanroan'izao nisy ny fampitsarana ady. Mitohy hatrany anefa izany satria manao be marenina ny tafika Soudanais tarihan'ny General Abdel Fattah al-Burhan sy ny milisy tarihan'ny General Mohamed Hamdan Daglo avy amin'ny FSR. Vokatry io ady io dia mizaka ny tsy fisindrano ny fatapahan'ny herinaratra sy ny fifandraisana ny Soudanais 5 tapitrisa ao amin'ny renivohitr'i Soudan. Fandarana ahoana marina Global News ireo vetrano arahinao ariny izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Murder Mystery. Ny sampana fampalalam-baovao kosa tombokilasy tomgovavy mame fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.